Resy ny fahafatesana ny he hitondra fandresena ho anareo amin'izao mahazo izao ary izahay dia sy hoe anilanareo mitaky ny fanafahana anareo misy fepetra raha mbola misy ny farany tsy ho foana ny fanantenana isananao pasika tany amponja ary angatana ny ampamoana azy ny gazety Arfina folo andro androany tazomana ity renim-pianakaviana ity amponja folo andro izay niainany sy ireo zanany ary ireo zafikely ny irifiry folo andro ireo zanany no tsy nisy renim-pia ary velondreny Magnano antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ireo fianakaviany Arfina Rahelso ilay mpanao gazety izay nahiditra amponja Vonjimaika mangataka izy ireo ny amoahana ny reniny. Ny andindin'izay tateriny nomena Andriamana Misata sy Tahiriny Aina Ranariny. Folo andro androany izay no nitazomana amponja ny Arfina ilay mpanao gazety amponja Vonjimaika no niendrikendrika taminy matsiaro tena ho tsisy mpiay ireo zanany amin'izao vanim-potoana izao. Voalohanteny misy teny kely anankitelo zany no afatra tianay apita amin'izao fitazomana mamanay any amponja zao noho ny zavatra izay tsy nataony akory. Ny afatra voalohany aloha dia misaotra an'Andriamanitra lehibe dia lehibe indrindra fahafahanay sy mbola fanomezana fahasalamana mamanay izay tsy niarana nanao fety taminay noho ny heloka izay tsy nataony akory. Dia misaotra lehibe dia misaotra an'ireo namana mpanao gazety rehetrarehetra sy ireo namana amin'ny tambazotra sosialy izay manohana anazy mafy dia mafy amin'izao sedra mahazo anazy. Dia ny teny faharoa dia mangataka ny ao ministre ny justice sy ny ao brigade criminelle mba hiconsulta Chevalsou izay vao nijereko vao androany dia androany fa misy mise à jour régulier le site donc mamanay zany any amponja tsy izany modérateur an'le site aloha tsy responsable an'iny izy. Izay ny point faharoa tiako indrindra. Dia ny point fahatelo ho an'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra amin'izao hitantsika hoe coronavirus zao izay tokony hisensibilisena ny population mba hitandrina dia mpiasa communication izay manasa ohatra anazy indray ve retompoko no ampidirinareo amponja izay tokony hanetana izay retompoko fa dia mba mangataka izay mangataka aminareo mpitsara hanao enquête en profondeur raha ohatra ka hoe izay no mety izay retompoko mba fangatahako dia mba haingane mba samy fotoana vanim-potoana pasika izay hitantsika fa fotoanan'ny famelan-keloka ny azy heloka na dia tsy nataony ary satria miasa aminay moa zao lesa azy fa reto mba afatra pita angatana tamy Arfina moa zany dia hoe mba hivoahany tena malahelo tokoa ny fonay hoe andro fety ohatry zao hoe tsy niaraka taminay izy nefa zavatra fa fantatrareo fa olona avy any an-dava ny publie an'iny tokony hoe ny olona zany no enjera olona tsy nanao niany mba avy mamanay izay. Izay ny momba an'iny izay mbola namono mety ho tohiny sy ny fivoarany toedrara fa lafim-baovao hafa kosa mbola resabe eran'izao tontolo izao ilay fanambarana fa nahita fanafody hiadina amin'ny coronavirus isika eto Madagasikara. Dia rahantsika ny andindin'izay ao anatin'ny fanadihadiana nataony Noro Fitiavana sy Mathieu Princy. Efa nambozina lasa resabe eran'izao tontolo izao tokoa ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny amin'ny ahitany ny fanafody amin'ny coronavirus. Nanokana fandaharana manokana mihitsy ohatra reto mpanao gazety togolais ireto hamakafakany izany vaovao izany. Ahoana tokoa ary moa ny hevitrireo mpanao gazety vahiny momba izany fanambarana izany?
tout ce que je n'ai pas aimé dans l'annonce du président africain de Madagascar, c'est cette façon africaine de faire les choses. Vous savez, nous sommes en 2020 présentement, donc les choses ont vraiment évolué. Il y a des étapes à franchir quand on veut parler d'un médicament ou d'une découverte, d'une invention. Il ne faudrait pas qu'on prête le flanc et que les gens se moquent de nous en Afrique. Si le président de la République de Madagascar, qui est quand même une haute personnalité, est sûr que cette lettre ou cette plante dont on parle pourrait donner des résultats, inutile d'en parler. Il faudrait suivre les étapes et aller vers un véritable vaccin ou un sérum. Et quand vous êtes sûr de votre produit maintenant, vous faites une conférence pour l'annoncer. Et on saura que, écoutez, c'est le Madagascar, c'est l'Afrique qui a trouvé effectivement un vaccin contre le coronavirus. Mais quand on annonce tout de suite que quelqu'un dans mon pays a une plante qui guérit le mal, pendant combien de temps on a fait les essais pour être sûr que cette plante guérit le mal? Et sur combien de personnes on a essayé? Et il dit que les essais sont en cours. Oui, maintenant il faut un temps. Dans le domaine de la médecine, il faut un temps pour pouvoir faire les affirmations, pour être sûr de ne pas se tromper et d'induire le monde en erreur. Deux, en matière de vaccins, très vite, vos études peuvent être volées. Donc il faudrait protéger les études du pays et arriver à un niveau d'abord avant de l'annoncer. Et au niveau de l'OMS, il y a quand même aujourd'hui des étapes à franchir quand vous voulez homologuer ou faire homologuer un vaccin ou un sérum. Alors, ces étapes, il vaut mieux les suivre. Quand nous relisons sur le site consacré aux recherches dans le domaine de la médecine, le Madagascar ne s'est pas signalé comme étant en train de faire des recherches justement sur le coronavirus pour trouver un vaccin. L'Afrique est pratiquement inexistante. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut éviter les effets d'annonce, il faut éviter le show médiatique. Si vous êtes sûr que vous avez quand même une plante qui peut remédier au coronavirus, faites les recherches, allez jusqu'au bout, sortez votre produit et présentez ça avec les preuves à l'appui et avec le soutien de l'OMS et commercialiser ce produit pour sauver le monde. D'accord. Madame, vous pensez que le président malgache a eu tort de faire cette annonce? Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, vous savez, maintenant, c'est la course pratiquement à la recherche des antidotes qui peuvent amener un peu à parer à ce mal-là qui a plus ou moins mis le monde un peu en berne. Tsy ny any Afrika ihany fa efa niparitaka eran'izao tontolo izao zany vaovao zany. Tsy nisy tsy nitatitra zany ny mpanao gazety maro toa ny LCI, ny TV5 Monde Afrique, ny Inforé, ny laprovence.com sy ireo maro hafa. Impody eto Madagasikara eto andrenivohitra antsika anatin'ity fanadidina manaraka ity nahitana savorovory nitety amin'ny bazary Isotry tamin'ny maraindray teo. Nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpivarotra. Teny an-toerana ary mitatitra ny zava-nisy Germain Omenjanahary sy Toky Ramarolahy. Amin'ny nora efa nirotsaka antsehatra nandrava ireo mpivarotra etsy Isotry ireo mpitandro filaminana. Nisy ny fandefasana bomba mandatsan-dranomaso nataony mpitandro filaminana nandritra io fotoana io raha ny fanazavana ireto mpivarotra ireto. Amin'ny nasasa maraina lef zay tsy mbola nahazo fanatatana le fanapiny nanomboka tamin'ny nasasa maraina zay hoe miala nefa zay mbola anomanana le pana tokony mba hoe mametsa ny zareo mialoha hoe rapide tsy mahazo fa ampety rapide dia afaka miomana zay hoe tsy manao entana zany zay fa tsisy fanomanana le izy nefa ny tonga dia roasina vao maraina be le olona dia omena ny crimosina nakay nefa ny zazakety firma maraina ty atsena to ianao hiditra any an-trano nefa inona no haninao any an-trano ianao tsy maintsy mitady kely aty tonga any an-trano anao amin'ny 20 ny tokony atao lera tsy
Zampa tonga dia efa amin'ny maraina tonga dia korontanina nisy anao an'izany tokony mba atao fipetra tsara zany le fitondrana mba tsy tokony an'izany vahoaka mba sahirana mitady kely inona no fezy le miaramila anao fa mety hitretro ireo vahoaka ireo satria nono lany mitahiry retsaretsa ka le famatsina amianao rehetra atsepokory le rony big le roa fa tsy krimozine tsony fa amin'olona zanak'olona tsipatsipaka etseroa nono tsy le aretina tsony fa telo le izy fa le anoanana ndre matofolo aiko avany aminao sa noetin'ireo eo ambany eo ambany fifizanao reo olona reo fezo tsara reo fa maty manjary vokaray manoto hatramin'ny fotoanany alana teny antoerana tokony ho tamin'ny raika maraina dia tsikatra ny fivezivezen'ireo mpitandro filaminana etsy amin'ny tsena nambodiny sotry ity tsikaritra ihany koa tamin'ity androany ity fa nipody tamin'ny zavamisy sy ny fomba mahazatra fanaony andavanandro ny ankamaroany ireo mponina teto andrenivohitra araka izao fanadidina nataony Germain Menjanahary sy Tokra Marolahy izao. Tsy ampy ve ny fampitam-baovao momba ny aretina coronavirus ho an'ny vahoaka malagasy sa ny vahoaka mihitsy no efa tsy ilay aretina be ireo fanontaniana miverimberina avy amin'ireo olom-pirenena izay mbola tsy misy valony mazava hatramin'izao tsy misy miraharaha izay fijanonana antrano intsony ny ankamaroany olona be ireo misafidy iaina toy ny isanandro le corona ave zany isaky ny amin'ny 12 no voakany tsansa ahoana amin'ny maraina afaka mandeha nefa varitra zao tsy avela hivaritra ny vahoaka noana anoanana indray ny afaty fa tsy le corona ave sa hoe ahoana varomora foana ny tenenanay mandoa vola nefa le varomora tsy maintsy aloha vola tsy amena fotsiny anay le varomora fa aloha vola zay aty asotro korontanina tsy mahazo mivarotra mba mangataka toko mba jerena akaiky zay aty amin'ny tsenany sotry le aretina rangahy toko mba fantatry ny olona mazava tsara satria mijaly le vahoaka aizany amin'ny 12 ve amin'ny 12 miakatra ny olona vao tena mitady vola nefa olona manova tsansa mamelobady rehetra fa mangatahana fitondram-panjakana maefa mba hijery any tombotsoan'le tena vahoaka madinika ampijalinoatra zao le vahoaka ny fizarana mapagaka tsy tonga aty amin'ny fotony hodikodiny zalao amin'ny anoka zay ny anay zay ry andrajoelona mijery mbola mifidy zahay ampanankarela tsy mifidy anao fa zahay mahalitra no amba malalasa ala ianao da andrajoelona aty vo mivarana galana ny olona fa mijaly mahalitra kanina mamakitanina ny sasany noho tsy fanahany ny fanomezana kasina hatramin'izay nisy ny aretina io sy mbola nisy natary azato vorindray tamin'ny herinandro nalaina ny taratasin'ny fokotany hoe aiza ny karapanondronao aiza ny numéro aiza ny karapanondronao aiza ny anarany loatranonao nefa mandratenao sy azy ny fanampina mba etaetako mba tianao avoaka le sitrana sy le marary mba tokony apotra télé fa tsy hita amin'ny télé mihitsy fa tenin'olo tokana fotsiny zany ny hita hoe mieno hoe misy marary zao tsy hitanay amin'ny télé nefa misy sitrana tsy hitanay amin'ny télé zay zany mba tianay mba angatahana ho avoaka ny serasera sy ny fandaminana no tena tsy mahafa-po efa noresahan'ny filoha Marikaravalomana nandritra ny fandarana manokana tamina fahitalavitra rahavavy ny momba io fampitam-baovao io saingy asa misy miainy ve vaovao mahakasika n'izay andavanandro ny mponina izay atrany dia nisy ny fanadihadiana izay nataony nomena Andriamanamisata androany manoloana indrindra ny fisian'ny olona marobe izay miboaka ny trano mandritra izao vanim-potoana fihiboana izao fantatra izy ireo ve ny atao hoe fihiboana na confinement horatsika izay fanadihadiana izay nataony nomena Andriamanamisata sy Manora Andriamalala. Izao ny zava-nisy teny an-tsena io maraina io fotoanan'ny fihiboana raha ny didina apetraka ny fitondram-panjakana fantatry ny maro tokoa aloha ny hoe inona ny atao hoe confinement fahafantarana ny confinement hoe tsy mihiboka ny trano raha isa trano no mivoaka dia amin'izao koa zao ny zandaro malasa masika be hoe mila manao kasibosy vao mandeha mivoaka dia nefa n'ilay fiainana misarotra be satria tsy inona dimanjato miakatra vao mahazo kasibosy dia nefa n'ilay vidim-bary eny an-tsena miakatra dia mikafiron'olona hoe raha dimanjato mahazo kasibosy hoe tsy anao mba midy vary fanampiana tsy tonga aty amin'ilay majinika zao le fanampiana alefa amin'ny dia hatramin'izao aloha zany zay hoe ny anarana zany raisina isa
tany isatrano nefany hatramin'izao mbola tsy hitanay aiza marina zany le tena mangirana an'le fanampiana. Ny ahafantarako hoe confinement zao a mihiboka any an-trano dia olona ray ihany no mivoaka rehefa mivoaka dia mila manao kasibosy sy manao gantanana. Confinement zany fiboana any an-trano. Ohatranay zao raha hoe zay mivarotra manao kasibosy dia lasa tsy heno mpividy le izy nefa zay ny fivelomana tsy maintsy atao ihany nefa satria ny hohanina an'io zao ny anay tadiavina an'io dia tsy maintsy mivarotra zany. Ny atao confinement dia mijanona ao an-trano dia tsy mivoaboaka. Dia isaky rehefa miditra ao an-trano raha ohatra hoe tsy maintsy mivoaka dia misolaka tonga dia misolaka anjao avy hatrany. Zany aloha mamay be raha ohatra hoe amintsika eto Madagasikara amin'izao aloha. Isan'andro koa zany tsy maintsy le ankizy le fitadiavana isan'andro tsika olona sahirana dia tsy maintsy mitady volontsika isan'andro amin'ny maraina. Dia amin'ny atanitsika mihiboka amin'izay rehefa avy eo. Ny fipetraresan'izay azonao zany. Tsika zany rehefa le napetraky ny fitondram-panjakana le hoe misasa tanana isan'andro hanina fahadiovana rehetrarehetra zany tsy maintsy atao daholo. Fa nahitana fiovany ihany koa ny zava-misy eto an-drenivohitra rangonisian'ity confinement na ny fihiboana ity. Tsy inona izany fa ny eo amin'ny lafiny fitadiavam-bola n'ireo olona samihafa. Germain Menjanahary no nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Toky Ramarolahy. Tahaka izao ny zava-nisy tetsy atany katsaka itao sy maraina io. Etsy ampita izany hoe akaiky ny reto mpitandro filaminana no mivory ireo mpivarotra takombava na ny kasibosy. Vao miala avy eto amin'ity toerana ity dia tahaka izao indray no zava-misy. Betsaka no tsy manao takombava ary tsy voaja ny iray metatra izay fitsipika napetraka ho an'ny ady amin'ny coronavirus. Ankoatra ny fivarotana takombava izay tsy fantatra mazava intsony na manaraka ny lalàna ho an'ny fahasalamana sy tsy fantatra koa hoe tena miaro amin'ny aretina dia manomboka hita eny an-tsena ihany koa amin'izao ny fivarotana pompe bidon tahaka izao. Nandritra ny fanadihadiana izay natao no nahalalana fa 2,000 ariary ny iray amin'izy ireto ary mahalafo hatrany amin'ny 5 izy ireo raha toa ka mahavita bidon pompe hatrany amin'ny 12 ao anatin'ny iray andro. Nambaran'ireo mpivarotra fa sady fitadiavam-bola no fanampiana ny mpiarabelona anasatanana matetika ihany koa izao zava-bita izao. Fa araka ny efa fantatry ny maro dia nisy ny fitaovam-pivavahana lehibe izay natao ny fiangonana teo anivon'ny FJKM sy natao ihany koa teo anivon'ny FFKM tamin'ny omaly alahadin'ny Paska. Nandritra izany dia nisy ny afatra izay nataon'ireo mpitondra fivavahana eto Madagasikara ho an'ny vahoaka tsy vaky volo. Varantsika ny andindin'izay tateriny Noro Fitiavana sy Mathieu Princy. Ity Paska 24 ity no Paska fandresena lehibe omenan'ny mino sy ny vahoaka malagasy. Paska fandresena na dia mijanona any an-tokantrano aza ny tsirairay hoy ny filohan'ny FFKM tamin'ny toriteny izay nambarany tamin'ny aladin'ny Paska. Miantso ny rehetra mba hiala amin'ny ratsy sy hizotra ho amin'ny fahamasinam-pianana ihany koa ny filohan'ny FFKM. Ity Paska ity no Paska fandresena. Ary amin'izany no isaorantsika indrindra ilay maty ho antsika sy nitsangana ho antsika. Misy eritreritra angamba hoe nazera ny vato teo amin'ny fasa mba hivoahan'i Jesosy. Tsy ery hafa nihidy angen'ny trano hoe tamin'ny arivan'ny Pasaka fa natahotra ny mpianatra dia niditra tao Jesosy tamin'io varavarana mihidy io. Ary aza malahelo anareo ry malagasy havana rehetra. Efa mba nihidy aman-trano ny mpianatra voalohany tamin'ny andron'ny Paska. Ity 24 ity tsy anjarantsika malagasy rehetra fa anjaran'ny kristianina maro manerana izao tontolo izao
mihidy ao an-trano amin'ny Pasika. Fa tonga ao Jesosy, miditra ao Jesosy, miteny ao Jesosy, miasa ao Jesosy. Efa nataony tamin'ny mpianatra fa izay izany. Na iza mitomany, mitaraina, miantsoantso, tena tsy manadino anao Jesosy. Tianao ilay nitsangana ho velona, ary no ny aminao no nandaozany ny fasana. Mao afaka miala amin'ny fangajany ota, amin'ny fangajany fahafatesana, ho afaka miala amin'izay mampatahotra sy mampiororo anao rehetra ianao. Vavolombelon'ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty, ny mino hoy kosa ny mpitandrina Irak'Andriamahasoa Ami tamin'ny toriteny izay nambarany. Fampaherezana telo sosina no nitondran'ny hafatra tamin'ny kristianina tsy ankanavaka. Vehivavy angeny nisehon'i Jesosy voalohany, vehivavy nisehon'i Jesosy voalohany, ary mitodika aminareo vehivavy rehetra, reny, anabavy, zanakavavy rehetra zany. Sambatra nareo vehivavy. Fa vehivavy nisehon'i Jesosy voalohany. Ary zany dia tena famerenan'i Jesosy indray ny vehivavy eo amin'ny hasina izay tiany ny tenin'Andriamanitra ametrahana azy. Ny tantaran'ny fiarahamonina mantsy revana malala indrisy dia voamariky ny fanambaniana amin'ny vehivavy zany. Ary ohatry ny hitantsika taratra azy zany rehefa mamaky amin'ny firy ny fikisan'i Jesosy 5,000 lahy. Ary izy daholo ny vehivavy tsy kontin'olona dia tsy nisainy ireo. Ary zany zavatra zany revana niseho ny vo fiarahamonina. Tsika zao malagasy, tsika dia malagasy ary manana fomba fitentsika malagasy indray zay mampieritreritra mihitsy. Tsy voatery mpampianatra malagasy matianina ianao voaeritreritra an'izany manao hoe rehefa milaza amin'ny vehivavy zaza amam-behivavy, ny zaza mandeha aloha ny vehivavy mbola oriana ny zaza. Mizatra eritreritra zany zany nefa ny tantaran'ny fiarahamonina. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, vehivavy ny eo amin'ny voalohany. Mifaliana ireo vehivavy. Fa misy asina vaovao indray, zany ny tena toeranareo. Misy lanjany eo anatrehan'Andriamanitra ianareo. Ny zavatra ratsy rehetra niainantsika natohinina fa aratsiny ratsy. Ny zavatra niainantsika tamin'lahy efa lasa zany. Fa raha misy olona amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Lasa ny zavatra taloha. Ka ianao aza manaiky olona loviny devoly amin'ny ianao zay izao taloha, ianao zay izao taloha, ianao zay izao taloha. Ny olona rehetra nge mahalala fa ianao le mpany ohatran'izao, ianao le mpijorojoro tarianany, ianao le mpiteny ohatran'izao, ianao le tsia aza manaiky hogejainy zany ianao. Raha manaiky marina ny Kristy nitsangana tamin'ny maty, olom-baovao ianao, lasa ny zavatra taloha. Olona vaovao ianao zao. Aiza manaiky ravana maro tsy ndrin'ny lasa ratsinao. Ny olona mety hampatsiaro an'izany ianao, ny devoly mety hampatsiaro an'izany ianao, fa ianao aza manaiky tsy ndrin'ny zany. Olom-baovao amin'ny Kristy azo efa lasa ny zavatra taloha. Zany ravana malala. Za koa nge mba olona ratsy taloha ianao angamba ny tsara taloha fa za koa ratsy. Za koa ratsy. Fa rehefa nifanena tamin'ny Kristy novainy aho ary tonga olom-baovao aho. Mahamena trano lasa ratsiko, saingy tsy manindry ihany lasa ratsiko, ka anakanatsy hijoro vavolombelon'ny Kristy ankehitriny satria efa lasa zany. Ianao koa mitsangana ravana malala. Rehefa mba mandeha ianao ve mba mahalala manao hoe Jesosy ange ka miara-dalana aminao eo hoe Jesosy ange ka ray fiara aminareo hoe resaka inona nataonareo eny ambony fiara, hira inona marina ny tenenonareo, fifandraisana manahoana ny fifandraisanareo anaty fiara ao. Jesosy ange eo e. Jesosy manaiky ara-dalana amintsika. Raha mba tsaroana mantsy zany ry havana malala, betsaka any ny zavatra miova anaty fiara rehefa mandeha, betsaka mihitsy hoe miaraka amintsika tonga hoe Jesosy e. Fa zao koa mbola fanontaniana hoe fa ekentsika be nefa Jesosy hiaraka amintsika eo. Aiza marina ny anjara toeran'i Jesosy rehefa mandeha isika eo amin'ny fiainantsika havana. Fa Jesosy nge ny tokony hitanany familiana hoe avy ianao Jesosy no mitondra dia entso zay. Fa rehefa ianao no mitondra tsy misy ny accident. Ary zany ravana malala tsarovantsika zany. Zao moa tsika mbola mihiboka mijanona tsara ao an-trano. Za mihetsika ao an-trano mihitsy aloha. Fa amin'ny fotoana andianana dia tsarovo koa manao hoe mba miaraka amin'ny Jesosy tsika mandeha fa tsy mandeha lelako. Raha izay ny ako ny Pasika tamin'ny omaly alahady ho an'ny androany alatsinainy kosa dia maro amin'ireo olom-pirenena no naniry ny hialavoly sy hamangy fianakaviana androany. Manova zavatra maro anefa ny fepetra makasika ny fihiboana na ny confinement. Nagnano fanadihadiana manodidina an'izay indrindra androany Mirado Rabenjamina sy Mathieu Princy.
Mahazatra ny fianakaviana maro no nitsangatsangana rehefa alatsinain'ny Paska. Betsaka amin'ireo olona no efa nanana ny fandaharam-potoana manokana androany nefa tsy maintsy nofoanana izany noho ny tsy fahafahana mivoaka amin'ny fihibohana. Amin'izao lundi de Pâques zao dia tena izy amin'izao moa zany mitsangatsangana mandeha manala azy ohatra fa noty aretina eto amintsika ity dia tsy maintsy manao confinement janonao hatrany manaja fepetrany anaja ny confinement mirary fety samba zao anareo rehetrarehetra. Andeha any fianakaviana misy an'ity corona ty dia tsy afaka izay fa mihidy ao an-trano nefa mba lundi de Pâques ny andro dia mirary soa antsika rehetra dia aza misy mivoaka fa mba engaviana hiboka dia izay zao tokony mba hoe ho any baipasy mba mirevirevy miaraka ny namana fatratra an'ity dia tsy avelan'ny fanjakana mivoaka. Amin'izao fankalazana fetin'ny Pâques zao dia ny tiako ambara aloha voalohany ao le misy resaka famatsiana lazain'ny président vaoka mba samy tokony azo ny zay tokony azo rehetrarehetra fahasalany anay zao misy alaina anarana matetetika ifindroy zay ny telo mbola tsy tafapaka-ty aminay le famatsiana men'ny président faharoa manakarak'izay amin'izao fetin'ny Pâques zao dia maro hoe samy tia mangiavana ny olona samy tokony anao zay tiany tokony ho atao fa na zavatra angatahako dia oka mba manao confirmant. Amin'izao fetin'ny Pâques zao moa zany dia faly zany moa vahoaka malagasy na dia misy ary ty coronavirus ty zany dia ohatrany mba malaila ny tenanay satria zay zao taty aminay zany tsy ohatrany tsy nahazo an'le vary mihitsy zay. Anay zao ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe tsy mivoaka ny trano fa dia miaritra atao tanato aloha fiarovana ny fianakaviana sy fiarovana ny hafa dia miaritra mijanona ato aleonay manangana kilalao iarahana amin'ny lalao io. Amin'izao alatsinain'ny Paska zao zany dia mirary ho antsika malagasy rehetra mba samy hotahin'Andriamanitra daholo dia mba samy hompandresy tolonay Jesosy Kristy naresy ny fahafatesanytsika rehetra dia amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena zao dia samy manentana antsika rehetra hoe izao le mijanona ao an-trano raha mbola azo atao ho fiarovanao ny tenanao zay sy fiarovanao ny hafa ihany koa. Fa tsy tahaka ny isan-taona moa ny fanamariana ny alatsinain'ny Paska tamin'ity taona 2024 ity. Anisany mafaika mihitsy ity taona ity raha ho an'ireo mpanakanto manokana noresahana tahaka izao ny fanadihadiana izay nataony Miradra Benjamina sy Mathieu Prince. Vanim-potoana iray tena mahamaro ireo fifanarahana amina fampisehoana taona mpanakanto ny alatsinain'ny Paska. Araka izany dia fotoana lehibe ahafahan'izy ireo mampidi-bola. Tsy arak'izay anefa ny zava-misy tamin'ity Paska 2024 ity. Tsy hafa manoatra ny mpanakanto izay mivelona amin'ny mozika. Dia Pâques moa ny andro tiarak'izao hitantsika izao dia atao tanàntsika Piara-malala moa ny toetra raha eto amin'ny tanàna zany amin'ity Covid-19 ity izay mamely antsika malagasy zany amin'izao fotoana izao aloha dia tsy afaka manao ininina tokoa manoratra hira trano aloha zao zavatra atao amin'izao fa tsy zavatra azo atao dia mangataka ny fitondram-panjakana zany raha maheno hoe mba tseritsirireo hoe ahoana ny zavatra tokony atao amin'izay artista dia amin'ny maha-olom-pirenena dia manaja ny fihibohana ihany koa i alson. Zao ihany koa ny mba fotoana ahafahany miala voly sy miaraka amin'ny ankohonany ao an-tokantrano. Ho an'ny alson manokana moa zany dia ohatran'ny rehetra ihany hoe artista anisany hoe amin'izao moa fotoana tokony hoe anaovana live fotoanany live amin'izao fa araka ny hoe izay moa le ohatran'ny hoe fiarovan-tena ho antsika malagasy dia manaraka ny norma zany alson hoe manatanteraka an'izay teny zay mijanona ao an-trano dia faly foana tsika na zany ara dia tsy dia misy ohatran'ny hoe mis'ennuyer zany amin'ilay confinement fa hoe misy zavatra atao foana miarafaly miaraka amin'ny fianakaviana zany hoe mihatsara kokoa indray zany ny fiarahana miaraka amin'ny vady aman-janaka aloha anisany hoe mahafinaritra. Misy afatra-kira kely ve avy amin'ny alson amin'izao Pâques izao? Ary elatra ka hitadianao
mitombo hery isan'andro la hery-pity ho atolotro anao mananelatrao hitondranao amin'ny apakapaka ambony lay nofino fisan'andro sao fa tanteraka amiko tsanonatrandraka izy a vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena manaitra ny sain'ny maro ny zava-misy any Chine izay miteraka resabe ankehitriny miaina fanilikiliana manko ireo teratany afrikanina any amin'ny tanàna ny Guangzhou noho ny resaka coronavirus. Andeo arahantsika ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy. Any amin'ny tanàna ny Canton Guangzhou no ahitana teratany afrikanina betsaka indrindra ao Chine. Tato anatin'ny herinandro vitsy izay hiara-ny fanilikiliana amin'ny endriny maro ireo teratany afrikanina monina any amin'ny tanàna any Chine io. Ny fanjakana sinoa mihitsy no mametraka karazana fepetra miendrika fanavakavahana any an-toerana. Lazaina manko fa ireo teratany afrikanina tonga any Chine no mampiditra ny valanaretina coronavirus izay efa voafehan'ny Chine kanefa mitady hiverina hazovahana indray ankehitriny. Noho izany indrindra, betsaka amin'ireo afrikanina monina any Guangzhou no tsy afaka miaina malalaka ao anatin'ny fiarahamonina misy azy satria ao ny voaroaka miala ny tranony, ao ireo terena hatoka monina fotsiny izao na dia efa nahazo taratasy manamarina ny fahasalamany avy amin'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana sinoa azy. Efa betsaka ireo horonan-tsary samihafa maneho ny herisetra miatra amin'ny teratany afrikanina monina any Chine, toy ny hoe terena hiala roana amin'ny trano fonenany, ireo matory eny amoron-dalana miaraka amin'ny entany, ao ihany koa ireo samboriny mpitandro filaminana sy terena ahiboka araka ny efa voalaza tetsy aloha. Raha tsy nahinona feo nandritra ny fotoana ela ny akamaroan'ireo mpitantana aty Afrika manoloana io olana sedrany afrikanina any Chine io, nivoaka tamin'ny fahanginany kosa ny ministry ny raharaha-mbahiny nigeriana Geoffrey Onyeama tamin'ny alakamisy 9 aprily izay nanambara tao amin'ny tweetiny fa nampiantso ny masovon'ny Chine Xi Jinping miasa any Nigeria ny tenany. Nilaza ny AI ny manoloana ny zava-manjo ireo afrikanina monina any Chine i Geoffrey Onyeama manoloana izao toetra raha izao. Ny andro ihany dia nanao fanambarana ny mpitondra teny ny ministeran'ny fahasalamana sinoa Zhao Liyan hoe mitovy avokoa ny fitondrana ireo teratany vahiny any Chine ary manohitra ny endrika fanilikiliana vondron'olona manokana ny fanjakana sinoa. Tsy azo ekena ihany koa ny fihetsika na fiteny maneho izany fanilikiliana izany ho hatrany ny fanambarana. Eo amin'izay vaovao iraisam-pirenena izay hatrany dia mbola mitohy ny fidirana ireo mpitsom-ponenana avy aty Afrika mihazo ny Eropa amin'izao fotoana izao na dia eo aza ny valanaretina coronavirus. Sambo raiky mpitondra mpitsom-ponenana no tsy hita popoka tany amin'ny faritra-dranomasiny Malta sy Italia androany maraina. Araka izao fanadihadiana izao, andeo arahantsika ny momba izay eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Lakana iray nitondra mpitsom-ponenana ampolony maro no tsy hita popoka tao amin'ny ranomasina manamorona ny Malta androany maraina. Efatra amin'ny sabotsy 12 aprily no tazan'ny fiaramanidin'ny Frontex ireo lakana miisa 4 izay nitondra mpitsom-ponenana hiditra any Italia, Libia, Malta ary Tunisia ireo. Ny farany herinandro ny alohan'ny Pasika teo ihany koa dia efa nampilaza ny tompon'andraikitra Maltese sy Italiana ary Tunisiana sy Libiana ireo fikambanana iraisam-pirenena misehatra eo amin'ny fiarovana ireo mpitsom-ponenana saingy tsy nisy ny fepetra no raisin'ireo manam-pahefana. Androany maraina no nilaza ny Frontex fa handefa fiaramanidina mpanara-maso saingy tsy hita intsony ny hafarany ilay lakana nitondra mpitsom-ponenana izay efa nandalo fahasahiranana tamin'ny sabotsy lasa teo. Nanameloka ny tsy fandraisana andraikitra avy amin'ny manam-pahefana ao amin'ireo firenena 4 fidiran'ny mpitsom-ponenana ny ONG Allemande iray izay nilaza fa tombanana ho manodidina ny 700 sy 900 ireo olona tao anatin'ilay lakana izay tsy hita popoka io. Tsy nijeren'ireo tompon'andraikitra ao amin'ireo firenena voalaza ireo akory ireo olona anjatony izay niantso vonjy mpitsom-ponenana amin'ity vanim-potoana ny Pasika ity. Hoy ny fanambarana nataony ONG Sea Watch International tao amin'ny tweetiny. Nanamary tena tamin'ny alalan'ny fanambarana nataony OIM, Organisation Internationale pour les Migrants, izay nilaza fa tsy naharay fanamariana momba ny fisiana lakana mitondra mpitsom-ponenana sy mila fanavotana ireo tompon'andraikitra.
ary mampanano sarotra ny fifehezana izany raha teo ny fisian'ny fihiboana any Italia araka ny hita ankehitriny. Tsara ny manamarika fa i Italia no firenena voalohany vavahady idiran'ny mpitsompinenana ao Eropa. Hatramin'ny nisian'ny valanaretina coronavirus anefa dia nanakatona ny sisy taniny amin'ireo mpitsompinenana i Italia sy Malta. Fanapahan-kevitra izay nokian'ny fikambanana maro ary nomelohiny izy ireo ho tsy fijerenany izo mahaolona an'ireo mpitsompinenana. Efa nisy ihany ny fepetra hafa noraisina satria mbola mitohy miditra ihany ireo mpitsompinenana avy aty Afrika dia ny fanokafana ivitoerana iray anaovana fanokana monina azy ireo rehefa tafiditra ao amin'ny sisy tany Europeanina mialoha ny risona amin'ny dingana mahazatra hatramin'izay. Akon'ny fankalazana ny fetin'ny Paska omaly alahady nisy ny lamesa bevata izay nataon'ny foiben'ny fiangonana katolika maneran-tany tany Vatican. Tao anatin'izany no nanaovan'ny Papa Iray Masina ny afatra ho an'ny kristianina katolika jiaby ary indrindra ho an'ny olombelona eran-tany. Ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Princy. Tahaka ny fanao isan-taona dia nisy ny lamesa izay notarian'ny Papa Iray Masina omaly tany Vatican ho fankalazana ny Pâques. Niavaka moa ity fety masina ho an'ny kristianina ity noho ny fisian'ny valanaretina eto amin'izao tontolo izao. Ilaina indrindra amin'izao ady mafy hatrehan'ny firenendrehetra izao ny fanantenana miezinezina sy ny firaisan-kina hoy ny Papa Iray Masina. Manentana ny kristianina rehetra ny Papa mba hifamindra fanantenana amin'ny manodidina azy izay asehon'ny fiangonana amin'ny fankalazana ny fitsanganan Jesoa tamin'ny maty sy ny nandresen'ny fahafatesany. Ho ampiko ny fampiononana avy amin'Andriamanitra ane ny olon-drehetra ary ahay fanometanana sy andresy ny fahasamihafana hoy ny Papa Iray Masina toy ireo miasa any amin'ny trano fitezahana na ny isan-tokantrano na ihany koa ireo any am-ponja. Engane Jesoa ny mehery sy fanantenana ny dokotera sy ny mpitsabo-panampy ho hiatrany ity ray aman-drenibe ny fiangonana katolika maneran-tany ity. Misy dikany hoy izy ny vanim-potoana miavaka amin'izao tontolo izao. Ho an'ny maro, ny fijanonana ao an-trano dia fotoana anararaotana ialana amin'ny rotoroto mahazatra mitondra fisainana tsy mahasoa, ankafizana ihany koa ny fiarahana amin'ireo havana sy olon-tiana. Notsindrin'ny Papa François manokana ihany koa ny tokony ahaiza ny olombelona rehetra mifampitsinjo ka andresena ny fitiavan-tena. Mijaly ny rehetra ary tsy maintsy mirahina ny olombelona tsy hakanavaka ahafahana miatrika ity aretina mahafaty izy. Ny angavy-mafy ny mpitondra firenena rehetra ihany koa ny Papa François ampiatra ny sazy iraisam-pirenena amin'izay firenena tsy manampy ny olom-pirenena ao aminy manoloana izao valanaretina coronavirus izao. Azo ny rehetra narahana tamin'ny alalan'ny internet moa io lamesa lehibe io ho fankalazana ny fetin'ny Paska ka afaka nahazo aim-panahy ny kristianina rehetra eran-tany ahafahana miatrika izao andro sarotra izao. Manoloana n'izao ady hatrehan'izao tontolo izao amin'ity valanaretina coronavirus ity dia nanolotra iramasina ho an'ny andron'ny Paska 24 tamin'ny omaly alahady ny mpanakanto italiana antsoina hoe Andrea Bocelli afatra izay ankira moa no voarakitra ao anatin'ny izany mitondra fanasitranana sy mizara fitiavana ary fanantenana ho an'ny italiana sy ny olona rehetra maneran-tany. Azo lazaina koa hoe vavaka no ao anatin'izany tononkira izany. Amazing grace, how sweet the sound that saved like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
ihany koa no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadino arantsika aoriany ny fampalalam-baovao ny oronan-tsary izay atolotry ny fahitalavitra MBS amin'ny tianyany ity dia ny mitondra ny lohateny hoe Police Academy no atolotra sy nomanina ho anao. Mametraka ny mandrapitafa ho amintsika jiaby ary tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko.